Mpankariva ry havana ny onana amintsika eto amin'ny fotoanany mana isanandro ary dia mirary ny fitahian'ny Tompo ho amintsika rehetra. Misaotra n'Andriamanitra isika fa ny bokin'ny Filipiana dia boky izay mampiseho ny fifaliana ao amin'ny Tompo ary eto sika dia andinika ny Filipiana toko 2:1 ka hatramin'ny 2:1-11. Alohan'ny andiniantsika izany dia hivavaka isika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra hanazava amintsika ny teniny. Sady isaotra ny Tompo raha teo isika no ny tombontsoa lehibe ananantsika afaka mandinika mitohy ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Amin'ny fanetrentena ray eo ny ondrena indray eto anatrehanao no ny anomezanao anay izao fotoana izao zay azonay miara-mandinika ny teninao. Misaotra anao zay fa na dia fa anarivo taonany aza zao teninao zao dia mbola manan-kery aminay satria ny lanitra sy tany no levina fa ny teninao Tompo tsy ho levina mandrakisaika dia misaotra anao zahay. Andinika izany teninao zany ary zay ankehitriny mangataka anao zahay fanahy masino hianao no hanazava aminay ny teninao, hanazava aminay ny hafatra efa napetraka ao tamin'ny alalan'ny tenina mpanoratinao ny mpanomponao faizany. Mba ho tonga fiainanay koa zany ary izahay dia hafantatra izay tianao ambara aminay mba ho voninahitra sy anaranao ry Tompo ny fiainanay mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana toko 2:1 ka hatramin'ny 2:1 no anjarantsika anio. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ko raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy masina, raha misy famindram-po sy fiatrana dia tanterahany fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetrentena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra ho fikiriny mafy ny fitivinana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany. Tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavo no manam-pitivina amin'olona, ary rehefa hita fa nanatareo olona izy dia nanety tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra. Ry fanahy mpanazava miandrandrana zahay. Inavy ny fahamarinana ho tsipihitsika amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto, taratasy soratan'i Paoly ho an'ny Filipiana. Fahamarinana voalohany izay tena everiko fa zava-dehibe tokony ho fantatry ny kristianina indrindra dia izao: tena fifalian'i Paoly ny fifiraisan-tsain'ny mino. Fifalian'i Paoly ny firaisan-tsainan'ny mino tany Filipi. Zao manko ny teniny: tanterahao ny fifaliako
mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona ny fampiandaniana na mandrano tena foana. Zany hoe tena ilaina ary tena fifalian'i Paoly ny fandrenesana ny hoe miray saina, miray fo, miray fitiavana, miray hevitra ny kristianina tany Filipi. Inona reno antony? Satria raha tanteraka amin'ny fiangonana zany, dia tanteraka ny vavaka nataon'ny Tompo. Ao amin'ny Jaona 7:20 hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ny zavatra anankiray izay ahafantaran'izao tontolo zao ny mampianatra Kristy ry havana, dia ny fifankatiavana sy ny firaisana. Ary zany lazany Tompo hoe didy vaovao nomeko anareo mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo, noka mba hifankatiavanareo kosa, fa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo. Mpianatro ianareo raha mifankatia. Ary zany no tokony fampirisihana. Raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampionona avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy masina, dia tanterahany fifaliako amin'ny tena anehoanareo eo amin'izao tontolo zao, anehoanareo amin'ny mpiaramonina rehetra aminareo, anehoanareo koa ao amin'ny jentilisa any Filipi. Fa ianareo dia miray fo, miray saina, miray fitiavana. Eto ry havana dia tsara ny manamarika amintsika rehetra fa eo amin'ny fiainana kristianina dia zava-dehibe zany firaisampo, firaisan-tsaina, miray fitiavana, miray hevitra izany. Izao anefa ao amin'ny Kristy zany firaisan'izany. Ao amin'ny Kristy no iandohany zany firaisan'izany amin'ny fanekena any Kristy zay fahitantsika fa raha nandinika ny Filipiana 1 sika dia hita hoe mpanompo ny Kristy ny olona masina rehetra ao amin'ny fiangonana. Ary move ao amin'ny fiangonana ihany no tokony ahitana izany. Move ao amin'ny fiangonana ihany no tokony ahitana izany. Zavatra anankiray izay hitantsika ry havana ao amin'ny lalam-panorenantsika azy, ny firaisampirenena dia tena zava-dehibe. Ary noho izany dia tokony ho fantatsika fa ny olona izay mitady fisarana na eo amin'ny fiangonana zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, dia azo antoka fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fa raha Andriamanitra manao hoe mifankatiava tahaka mifankatiavan'ny pralahy, tsy izany kosa ny baiko omeny ny fahavalon'Andriamanitra dia ny demoni zany, zay mampiasa ny nofo hiteraka fisarahana. Ny Galatiana 5 no ahitantsika zao voasoratra izao. Andriamanitra manao hoe mifankatiava, fa misy baiko hafa kosa zay heno anoany mahatonga inona. Zao ny voalaza, miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahaltona, fijerijejona, fanipotsampy, fanaovana ody ratsy. Ireo rehetr'ireo isika dia mihevitra fa hoe tsy avy amin'ny demoni ireo, fa ara-dalàna ny fanaovana izany, satria ianao ve olombelona, dia ianao ve dia tsy mba hijangajanga, ianao ve dia tsy mba hanao an'izao. Fanipotsampy zany ine zavatra sotoavina teto Madagasikara zany, izany no ambaran'ny olona. Fa raha ny soratra masina ny jerena ry havana, dia avy amin'ilay fahavalontsika ny mahatonga zany. Ary ny tohiny zany mitovy ihany amin'ny fijangajangana sy ny fahaltona sy ny fijerijejona sy ny fanipotsampy, ny fanaovana ody ratsy, ny fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fimamoana, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo, fa izay manao zany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra izy? Satria ny fanatanterahana izany rehetra zany
dia baiko ny fanjakan'ny maizina. Na inona filozofia na hevitra entin'ny olona hanaovana izany ny marina dia izao tsy vokatry ny fanahy masina izany. Ary rehefa tsy vokatry ny fanahy masina dia vokatry ny asan'ilay ratsy. Noho izany nahafaly an'i Paoly ny firaisan-tsaina ary tena namporisihiny izany. Fomba ahoana nefa no azo namatateraka izany? Tsy mifampiandany foana fa manety tena. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany tio. Eto ry havana ny mahatsara ny atao hoe fandehanana amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra, satria mba handehanana amin'ny fahamarinana tsika izao dia hoe inona ny fahamarinana? Araho ny lalàna. Rehefa tsy manaraka ny lalàna isika dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Ny lalàna izay ampelantanantsika nefa tokony hakatoavina tokoa izany, ary zany lalàna izany dia tsy tokony hanohitra ny lalàna ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana amintsika kristianina. Firaisan-tsaina ary fandripahalemana ny vokatra izany, ary fakatiavana ihany koa ny fihavanana ilaina dia ilaina ho tandrovana izany eto amin'ny firenena, ary tsy manohitra velively ny tenin'Andriamanitra izany. Fa izay rehetra mitarika fisarana kosa sy fitokoana fifampiandaniana tahaka izany noho ny tsy fanarahan-dalàna ohatra, dia izany ny mahatonga ny korontana eo amin'ny fiarahamonina. Anjara ny tsirairay ny mandiny tena fa isika kristianina dia tokony hikatsaka mandrakariva ny firaisan-tsaina ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahamarena faharoa hitantsika eto dia izao: tena modely ho an'ny mino Jesosy Kristy. Manomboka amin'ny andinin'ny 15 sika ka hatramin'ny andinin'ny 19 dia miresaka ny amin'i Jesosy, ary zao ny tenin'ny Paoly ny amin'izany: aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay saina tao amin'ny Kristy Jesosy, izany no tokony ho toe-tsaintsika koa. Ibaiko ny saintsika. Ahoana io saina tao amin'ny Kristy Jesosy io? Mitovy amin'Andriamanitra izy, ary mazava loatra moa hoy izy hoe na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikeriny mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra. Jesosy ve tena Andriamanitra izy. Isaia 5:15 ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery, ary tena Andriamanitra io Jesosy io. Andriamanitra tonga nofo hoy Jaona raha nilazany amin'i Jesosy izy, ary Tomasy raha niona tamin'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nilaza taminy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Na dia tonga olombelona azy izy, zanak'olona tsy tonga otompoina fa hanompo izy, tonga olombelona nanompo. Ary eto Paoly dia milaza hoe rehefa nanety tena izy dia nanety tena hatramin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ny amin'ilay maha zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao azy. Inona no antony izany? Inona no antony izany? Fitiavana hamonjena antsika ne. Izany ne no antony. Na dia nanana ny maha-Andriamanitra azy izy, dia nanaiky ho tonga nofo izy, tonga olombelona, olay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, ary nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana, nanety tena maty teo ambony hazo fijaliana mba haninona, mba hamonjena antsika. Izany ny toe-tsaina tokony hibaiko antsika kristianina voalohany indrindra. Eto aloha ry havana dia tsara ihany ny manamarika fa ny olona nie raha mbola tsy nanolotra ny fonoan'i Jesosy izy. Zany Jesosy zany tsy raharahany, tsy ahoany mihitsy zany, tsy mieritreritra zany mihitsy izy, satria mbola tsy nanolotra ny fonoan'i Jesosy izy. Tsy mino izy fa Andriamanitra tonga nofo hamonjy azy Jesosy. Tsy mino izy fa tsy voavonjy raha tsy manana an Jesosy, fa ianao amin'ny maha kristianina anao dia izao ny tena finoanao. Jesosy
dia Andriamanitra tonga nofo nandrotsaka ny rano tany amin'ny alifijaliana mba hisolo voinahy, ary noho izany dia tonga olom-bovonjy aho rehefa nibebaka tamin'ny fahotako. Rehefa nandray azy aho dia tonga zanak'Andriamanitra, ary ny olona tonga zanak'Andriamanitra noho ny finoanan'i Jesosy, noho ilazany Paoly hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Satria Kristy Jesosy ny modely mpiaina ny olona izay nandray azy ho mpamonjiny. Ny fanontaniana mipetraka ary dia izao: izaho ve iza ny modely teo amin'ny fiainana? Iza no alaiko tahaka eo amin'ny fiainana? So dia izaho ihany no alaiko tahaka eo amin'ny fiainana, izany hoe ny hevitro ihany no ampanjakaiko, fa tsy mandraharaha ny hevitry Jesosy aho, na dia milaza ny tenako mino azy azy, milaza ny tenako tia azy azy. Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka anay, efa ela dia ela no niranany zany teto amin'ny firenena. Mpanjaka lehibe no itokinay, efa ela no niranany zany teto amin'ny firenena, ary Jesosy no ambara amin'io. Koa izay etaetantsika ary dia izao: ny kristianina rehetra eto Madagasikara dia anangana an' Jesosy ho modely mpiainany eo amin'izay ataony rehetra. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fanetrenitena ny dikan'izany, fitiavana ny dikan'izany, fitiavana firahalaina ny dikan'izany, fanolora-tena ho an'Andriamanitra ny dikan'izany. Tsy anaiky afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, ary iaina amin'ny fahamarinana araka ny lalàna misy sy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka mpanao lalàna ianao, miasa any amin'ny anteny meram-pirenena ianao, na miasa any amin'ny anteny meran-doholona ianao, na any amin'ny gouvernement ianao, na any amin'ny fanaovana lalàna samihafa ianao, na dia aoka ho jerenany hoe ny lalàna ve tena marina ve ny lalàna mifanaraka amin'ny sitrapon'ilay Jesosy Kristy Tompo ve zany? Fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany lalàna zany? Satria ny kristianina marina, raha misy lalàna manohitra tenin'Andriamanitra mivoaka, ny kristianina dia tsy tokony anaiky izany. Raha sanatria hoe lalàna mivoaka hoe tsy maintsy manompo sampy ianareo, tsy maintsy manao an'izao nareo, nefa hita fa manohitra tenin'Andriamanitra zany. Tsy maintsy mamotika firenena ianao satria zao. Raha olona tahaka izany manome baiko anao, tsy tokony hanaraka izany baiko famitehana firenena izany ianao, satria manteraka fikorotanana izany. Fa ny baikon'Andriamanitra fanarenam-pirenena, fandripahalemana, fakatiavana, izany ny tokony ho arahina, ary tokony ho amin'izany ho araka izany ny lalàna misy. Modely alainy tahaka mako Kristy. Ary ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no ny tanterahiny, na dia niatra tamin'ny ainy Kristy azy zany, rehefa izany ny tian'ilay Andriamanitra, dia narahiny izany satria hitondra famonjena ho an'ny mino. Enganie, ka ny famonjena ny firenena no toetsaina ao amintsika koa, tahaka ny toetsaina tao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ny fahamarinana farany, izay manaiky an'i Kristy sy mandohalika aminy no manome voninahitra an'Andriamanitra ho ny 5. Izay manaiky an'i Kristy sy mandohalika amin'i Kristy no manome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy izy, izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any ambanin'ny tany sy ny any akenin'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Marina dia marina izany, fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ahatonga an'Andriamanitra hombatsika. Nefa raha tsy miakohoka sy mandohalika amin'i Kristy isika, raha ity tenin'Andriamanitra ity ny jerena, dia mbola tsy ampy ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Satria io Andriamanitra zay ivavahantsika io, dia efa nanandratra an' Jesosy Kristy ho tompo sy Kristy, ary niantso ny olona rehetra andohalika amin'io Jesosy Kristy tompo io. Hoy izy, ity no zanako malalako zay sitrako izy no enoy,
Ary eto dia ataony hoe mba ao amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra. Marina fa tsy afaka manery ny olona handohalika amin'i Jesosy isika. Tsy afaka manery isika. Satria Andriamanitra dia manome malalaka fidionareo anio zay ho tompoinareo. Fa isika kosa maha-kristianina antsika dia tokony ahatsiaro fa ilaintsika ny mandohalika sy mivavaka amin'io Jesosy Kristy tompo io. Fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra zany. Misy ihany mampianatra ny hoe tsy azo ivavahana io Jesosy io, tsy Andriamanitra io. Fa amintsika, araiky vinazavaiko teo aloha, Andriamanitra io. Andriamanitra tonga nofo hamonjy atsika io, ary amin'ny anarany no andohale atsika. Tsy amin'ny anaran'ny hafa, amin'ny anarany. Lay Jesosy Kristy zay maty, nisolovoina atsika, ny anjara atsika ary. Dia nimeritreritra hoe hatraizany fekohofako amin'i Jesosy. Iza marina no mibaiko ahy. Am'izay toerana misy ahy, iza marina no andohalehako. Raha mandohalika amin'i Jesosy ane ahy, mankatony tenin'Andriamanitra ane ahy raha manao an'izany. Raha mikohoka eo anatrehan'i Jesosy Tompo ane ahy, mankatony tenin'Andriamanitra ane ahy raha manao zany. Ary raha tsy manao zany aza, raha izao ny jerena dia hoe to tsy manome voninahitra an'Andriamanitra aho, satria ny fiankohofako eo amin'i Jesosy Kristy Tompo dia fanomezako voninahitra an'Andriamanitra zay nilaza hoe ity ilay zanako malalako zay sitrako ity, izy no enoy. Fanontaniana mipetraka ary, iza ny ankohofako? Iza no andohalehako? Enganery havana, ka ho iraina mandrakizay eto amin'ny firenena. Ary ho deraina eto amin'ny firenena lay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka, zay nanolotra ny tenany mba ho modely alainy tahaka eo amin'ny fitiavana, ary indrindra nasandratr'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Ary noho izany, isika rehetra dia ho tiany mihira, mifanandratana ny Jesosy Kristy mpanjaka sy Tompo. Ary tsy hoe ho iraina fotsiny zany, fa hankatoavina eto amin'ny firenena, satria ny fankatoavana azy dia hiteraka fiadana eo amin'ny fiarahamonina, hiteraka firaisan-tsaina eo amin'ny fiarahamonina, ary hiteraka fitahiana koa, satria arakaraky ny ankatoavantsika ny teniny ka ombany antsika no ahalavorary zay kasaintsika. Dia ho voninahitra Andriamanitra ny firenentsika anjakany Kristy hatrany amin'ny filoha-ambony indrindra ka hatrany amin'ny valala tsy mandady arona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao zay raha eo no ny teninao nomenanay tamin'ny epistily nosoratan'i Paoly ny Filipiana. Manambara aminay fa tena fifalian'i Paoly sy fifalian'ny fanahy ny firaisana. Ampianaro zay anana firaisana Tompo. Vavaka ao raha teo zany Jesosy Tompo, mba ho ray ihany izy rehetra. Ary eo ka himakatahaka anao zay Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro, mba ho tiany manompo ny rahalanay zahay, fa tsy ny hampanompo azy, fa ny fanampy tahaka ny mpirahalahy. Ary engane mpamonjy eo ny firenenay dia ekoka aminao tanteraka, ary Madagasikara dia firenena miekoka aminao Jesosy, lay Andriamanitra tonga nofo hamonjy anay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.